Atolotry ny Malagasy Gypsum sy ny Excel Radio anareo izao. Ilay tantara mitohy nampitondraina ny lohateny hoe Sakaizana velo. Fizarana voalohany. Tantara nosoratany Diariasina fanana. Ireo anomehana ny tantara Yanja. Safidy Razafiarimanana. Milasin-draozy. Diarasina fanala. Ary Natero Mitsundrainy. Nandre feo Adèle Lararso. Mikirakira ny lafiny ara-teknika. Citoyenne Arnanja. Nanatontoso RMK Rovaneko. Ody ody fa mbola aty any ary ve Rija zay sa ahoana? Sa kosa mbola matory? Aleo raha angatony mayanka. Ody Rija Ay ve raha maefa ihany manoso lesy fangaly ty zao ela avy mifoa. Za efa vina ny andry ala teto. Ohatra fangay felabelany teo ambaravarana teo. Efa ela hoa. Raha ny fotoana ny rasako ala teto ivelany teto ngamba lesy tsy efa namasa baro ohatr'izay. Tena miala tsy mihitsy aloha lesy fa tena zao mihitsy avy mifoa. Somary tsy de nahita toroko mantsy alina de io divadiva rainy eo vao tena nahita torokeliko. De mipetrapetra. Fa inona koa ty tsy mampatory alina sa variana ny eritreritra miora indray? Za mihitsy ka. Zany hoe somary reraka kely lesy aho maly de mety zay koa angamba ny antony tsy nampahita tory alina iny ko. Ay. Afaina aloha na Rosala. Taoviko isan-dresaka fotsiny eto manko. Ka. Oka zao ihany lesy. Za koa ny vao teo mihitsy ny sakafo marainy. Nandalo fotsiny aho tany hoe roviny ela ny asako. Ohatra ny efa-trandro mantsy ela tsy niakatra tsony. Ka tsy zany anie lesy fa za mihitsy aloha naka congé. Naka congé? Fa ahoana ity? Ka somary nanao tsy de salama ho ahy ny faran'ny herinandro iny de naleoko mihitsy aloha nanantona dokotera. De fa nanahoana zany la zao? Ahoana ho ny dokotera tamilaka? Ka diso reraka be loatra hono lesy ah. De nomeny fanafody de nasiana nanao repos koa. Azay inge ny antony tsy niakarako tany mihitsy. Herinandro manko ny repos nolazain'ny dokotera. Ay ve lesy. De mba efa nanahoana zany ala am'izao ka? Efa mba azo azy any aloha Tsy de reraka be tsony fa zany lazaiko an'la zany amin'ny alina tsy de mahita torofiry mihitsy. Ka maninona nefa la raha miverina any amin'ny dokotera ihany? Mety mbola misy tsy milamana zany matoy ala mbola tsy mahita tory ihany ohatr'izany. Ely lesy mety iverina ny anto koa angamba raha mbola mitoy zao ko. Izay mihitsy atao fa zay aloha lesy fa andeha hamonjy ny asa aloha zany ah. Ela zany mbola tsy hiakatrako. Misaotra betsaka lala aloha namangy. Miakatra any anay rehefa salama tsara. Tsy manina lesy zany fa ataovy loha zay salama. Mandalindalo eo ihany ah rehefa misy fotoana. Zay lesy de mirary fahasalamana ho ala. Misaotra lesy de mahazo toko ela. Sendamba tokony iverina any amin'ny dokotera eny tokoa raha ty aloha. Raha zao tsy fahitako tory zao manko no mitoy de mety vao maika raha mpiomby be ny aretiko. Zary ty efa reraka be ohatran'inona. Fa zany aloha ihany fa mba mahagaga koa ty za manonofy hafahafa isak'izay mba mahita torokely amin'ny alina ty ka. Iny efa ho 3 andro zay de manofy an'izany vehivavy zany foana isaky mba mahita torokely. Vehivavy lava volo be sady tsara tarehy be. Manantona hono izy de mitory fitiavana amiko foana. De ohatra zany foana no miverimberina ao anatin'le nofoko. Tena mahagaga ka. Maefa, manahoana ianao? Manahoana ora? Ary andeha ho aiza izy zany sa avy taiza? Avy tany amin'ny Rija de andeha hody fa tsy natratra azy tao. Tsy natratra? Fangaly ery tsoka. Ka efa zany lazaiko anao zany mihidy be ny tranony ao. Nefa izy nandefa afatra tamiko alina hoe congé hono. Eny izy aloha congé. Nefa vao tamin'ny maraina ny any tany. Ary hitako mbola tsy de salama mihitsy arisiko. Sa mety lasa nakany amin'ny dokotera? Ary manina moa raha antsony? Ka efa niantso azy foana ny hafa maty ny findainy. Fa ahoana koa ary zany? Fa hono marina ho ary Maefa? Eo anaki?
Fa inona tokoa zany aretina mahazo andridy zany? Mbola tsy nilazainy tamiko mihitsy mantsoko. Raha araka nilazainy tamiko aloha dia hoe arerahana be no nahazo azy, dia mitarika amin'ny tsy fahitana torofiry amin'ny alinako. Zany ve? Fa inona hono nandreraka be azy? Raha nilazainy tamiko aloha dia hoe nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo izy no tsy dia salama, ka mety noilay asa nataonay tamin'iny angamba nandreraka azoko. Ve andeha hody aloha zary mahefaka. Raha mba hitanao fotsiny izy dia ilazao fa nitady azy tany a. Eny ary, ao fa ilazako izy raha vao hitako. Zaho koa aneky mety andalo any raha pitso maraina. Dia mba ilazao koa izy mba hamelona telefonina fa tsy tratratso mihitsy. Eny rehefa ho lazaiko aminazy zany a. Dia mba mandalovany koa ianao mba mitsidika azy. Toa izy rery foana manko no ako. Eny zay fa veloma ianao ry mahefa. Taraiky aty a. Veloma ary ianao e. Fa inona tokoa ary ny tena mahazo andrarizy iny. Hatramin'izay niverenanay avy any Ambatondrazaka izay dia toa tsapako hafahafa za mihitsy izy. Aleo mihitsy rangalo andalo any raha pitso maraina. Sady andro tsy fiasana raha teo koa raha pitso dia mety tsara amiko. Dia izay lesa nandalovako mo sady mba mamangy alina ihany. Dia gaga amin'izany indray lesy ako. Omaly tontolo nefa tato otrany foana. Eny saika hoe andalo any amin'ny dokotera eny aloha fa mbola vizambizana kely dia nijanona. Ka tena nandalo taty tokoa ny ely ty izy omaly. Fa tsy nahita alina tatoniko. Dia mbola niantso alina koa arony izy fa mbola tsy nandeha ihany ny finday alina. Dia za zao nafarany mba ilazan'izany amin'ny lako. Dia tena gaga amin'izany mihitsy aho zao. Nefa raha nandalo tatena izy omaly tokony nahatratra tato izy e. Satria araka ny voalazako an'ny lahy teo dia tato foana omaly tontolo. Dia mety tsy tadidiny ary ve zany ny trano laka? Mety hoe toerana hafa ny nandehanany? Dia tsy haiko lesiko. Mety izay angamba. Fa zany aloha ry mahefy ihany fa zao mba misy zavatra kely ho lazaiko amin'ny laty. Fa zavatra inona ly ty? Tsy zany lesy fa zao ianao lahy. Za lesy tato anatin'ny andro maromaro zay dia ohatran'ny mano nofy hafahafa zany foana ane. Nofy tena mahagaga mihitsy le izy. Fa nofy ahoana zany ka? Zao lesy le izy mano nofy mahita an'izany vehivavy tsara tarehy be zany foana. Manantona io vehivavy io dia mitory fitiavana amiko. Nofy ririnina koa zany ny lako. Finona koa zao nimeza lahy amin'izany e. Sady nofy ririnina ahoana koa moa e. Nofy ririnina lesy zany iza ny vehivavy tatavy lahy hitory fitiavana amin'ilay eo ka nofy marina angako. Toa ialana tena kanirina indray koa lesy tia vao hoe mampivandravandrako. Tsy vao indray nely tena indroa zany fa efa ho efatrandro mihitsy e. Za mively ty. Eno zany anino lazako amin'ilay hoe hafahafa le nofy e. Sady amin'izay mitovy daholo izy rehetra. Dia ahoana ly ty zany fa fantatry lavy ihany nefa aloha le sipy. Raha ny endriny aloha dia ohatrany tsy vahiny amiko zany. Ohatrany olona efa hitako zany fa tsy tadidiko fotsiny hoe taiza. Dia tena henjana indray lesy zany ka. Fa ora mahefa manja ny ely ty hoa zany sipy zany. Ny volony amin'io lava manarona vatany rehetra. Ary sao dia mba sipy alina taloha ary lesy zany fa tsy tsara lahy. Toa tsy mbola niaraka tamina olo loatra n'iny mihitsy ako. Mba lala indray lesy zaniko. Dia nampatahotra lavy ely nofy ka sana n'inona? Eny le izy any tsy hoe mampatahotra akory. Ny zavatra tsapako fotsiny dia hoe isaky ny anatona noroka azy dia ohatrany tapaka ho azy zany foana le nofy. Dia tsy mahita torontsony mandra-parain'ny andro. Sao dia mba miasa saina be koa ary lahy ty. Dia izay no mahatonga la manofy hafahafa sy tsy mahita tory amin'ny alinako. Tsy za mihitsy lesy inona moa izay lany tokony hoe esako saina be eo ka. Iza moa lesy ny mahalala. Sady za koa ny ely ty tsy mba mpaninofy ohatran'izany mihitsy fa nahagaga mihitsy ny nahatonga an'izany amin'izao. Alaminy tsara lesy aloha ny saina lahy. Fomba n'olona reraka koa ny lesy io manofy hafahafa ohatr'izany io e. Dia asa lesiko. Zany aloha eo fa mbola tsy afaka mandeha mihitsy nga ialahy zao ka. Fahoana? Ka raha mba afaka mandeha lesy ialahy dia ndao mba iaraka ivoaboaka any ivelany any. Sady mety tsy ahasalama lako any io mihiboka ato io foana e. Any ivelany any zao no hitako tena mety amin'ny lako. Za koa ange tsy dia hoe reraka be intsony fa manahy fotsiny aho hoe sao dia mbola tsy mahazo mivoaka any ivelany any.
Mbola somary fampanina manko rehefa mandeha elaela. Tsy maninona zany lesy io a. Mandeha any aza mety asalama lako. Ny any mba misy rivotra tsara afaka iainan'lahy. Hijanona aty fotsiny ve lesy tsy vao maika itombony aretin'lahy. Ok ary, rehefa izay moa lesy ny tenin'lahy tsy maninona zany. Izay ho a. Andrasy vetivety aloha fa isolo akanjo vetivety dia lasitsika mitsamby. Dia manaova mafana tsara ihany koa lahy fa somary mangatsiaka ihany zany andro zany. Lasa vetivety a lesy. Fa hono marina ho ararija. Mba ao anaty koa no momba nareo somio reto e. Toa efa ela ihany manko nareo niaraka nefa hatramin'izao toa mbola tsy nisy nininona ihanyko. Fa ny aminay inona moa zany tena ho fantatra. Momba nareo mihitsy ka. Ngaly ty tsy mba hanao tingana mihitsy fa dia hijanona amin'izao foana. Ve zany nga lesy moa mbola azo ireo torotona. Sady aleoko lesy aloha mba ho lavalava ny fizahan-toetra. Marina aloha ny lahy. Nefa na izany aza dia miandrela loatra fa so atoandro fiterinona eo lahy ka ilozany ombo miakako. Ny o lasa ny zalamako natahorako. Tsy maninona lesy zany rehefa lasan'olona araka ny filazalamo izy dia efa izay zany ko. Efa izay zany no anjaranay. Izay marina ngaka. Ny anay moa lesy tia na ny sombontsombo ary za mbola tsy hitako. Fa inona tokoa moa zany tsy mbola ka nylaty vady ihany hatramin'izao e. Ny taona ny ely tika efa mihamandroso ihany. Ka le vady mihitsy any ely tiany mbola tsy misy. Aiza koa dia hoe tsy misy fa nareo mihitsy angambany tsy mijery. Sy babobaka be maniry ohatry ny anany io. Mbola hita eo lesy zany araka ny telona teo hoe tsy rotorotony ioko. Moa tsy mila dia tavina koa lesy zany fa tonga ho azy eo rehefa tonga ny anjara. Marina ihany aloha ny alina. Fa aleo lesy eto amin'ity sezy ity no mipetrapetraka. Sady eto raha teo koa mba misy alokaloka. Dia ohatra mipoaka be manko izany andro zany ko. Ka mety izay angamba lesy le hoe tsy mena mivadika ohatry ny andro erinina. Amin'ny marina izy maminiry firy be tsy misy ohatran'izany nefa avy eo mamay be ohatran'izao. Tena tahaka izay lesy tsy nitondra ty akanjo mafana be ity ka. Iza koa moa no nahalala e. Dia roviana mihitsy zany elahy nieritreritry ny asa ka. Oly aty elahy nily zany resahako zany. Ahoana ozy elahy? Fa inona koa ary mahavarina an'ilay ty tampoka teo e. Tao tsy maheno izay resahan'ny olona tsony. Tsy zany lesy fa resipy ery amin'ny seza ilany indrina ohatry ny mahavariana eo. Fa inona izao ny mahavariana ny lamina io ka? Tsy zany lesy ohatry ny hoe le sipa hitako tao anatin'ny nofy iny anie io e. Fa le sipa hita lahy tao anatin'ny nofy ahoana ka? Sa fantatry lahy sipa io ka? Ka efa nelazaiko an'lahy ho le sipa tsy fantatry fa ny endriny tsy vaovao amiko tsony. Karaha zany lesy maninona raha anatonina dia resana. Milamina ihany aloha laka. Fa milamina ahoana indray lesy sa zana anantona azy dia resaka amin'iny ka? Tiana nefa ny olona izay lamina iny. Milama fotsiny lahy. Tena sira fotsiny vela fa io sipa io le hita lany anaty nofy. Eno izy mihitsy io. Na le volony lava be manarina ny vatandritra io ary tena tsy mandiso aho mihitsy e. Andraso ary aza mihetsiketsika eo lahy fa anatonako eny vetivety io. Aingana lahy. Fa iza marina ry sipa io. Tena tsy mety tsaroko mihitsy hoe taizany nahitako azy. Nefa le endriny anie dia olona efa hitako mihitsy. Fa izy kosa aloha dia tena tsara tarehy. Raha ny sitrapoko izao dia za mihitsy nanatona hiresaka amin'iny saingy ohatra misy tahotra vavy zany atao anatiko atoko. Tsy anatona mihitsy aho. Tena tsy afenina aloha fa mambabo avy hatrany mihitsy ny endriny. Marina raha tsaroko tsoa izay visiny miora. To dia hitan'ity sady maefa. Dia inona fotsiny zany ny resahan'le rita amin'iny vehivavy iny raha zany hoe izao dia miverina sady. Fa ahoana raha maefa? To miverina sady nareo fa naninona? Sipa miavonavona be kay ny lako. Fa miavona ahoana koa? Mandany lahy raha nandriny. Ka izy rehefa tsy otsoniko. Fa lasa aiza sady? Vao tsisy firy minitra akory dia lesy ny resahako tamin'ny teo dia divy sady izy. Ka io hitan'lahy io zao ko
foana tsy misy mipetraka ntsony le seza mipetrahany teo. Ka na zany aza lesy Ka mety voalasy ala ohatra de lasa koa izy ko. Mba tena enjana indray lesy zany ka. Fa ina nefa aloha ndresany lahy tamin'ny teo Efa hoe tsy nisy resaka ao miavonavona be le sipako. No arabaiko ve lesy izy marina raha namaly no sisy ako nresahana ihany fa raha amaly vatakazo io de namaly izy. Za mivelity nefa raha mipoziny ane de ohatry ny olona tsy mba miavona zany mihitsy izy. Tena miavona ho za ve lesy izy raha nijereny akory Fa tsara ihany ve lo fahitana le sipy. Eny izy anie manjy fa zay izy miavona be zay fotsiny tsiniko. Raha andao am'izay koa lesy andeha ody ohatra marary ako zany lohako zany ko. Ndao ary sady sao de hofanina ty koa elako. De zany rery miora mietrano hafa angamba nandehanandry fa tsy tato amiko matondry hoe tsy nahita tato satria araka nylazaiko anao teny am-boalohany de tato foana afako maly tontolo. Rija fa sendra verinao fa de olona tena very taty taky ninona mihitsy ary za ty hatramin'izay hoe ny tranonao hitako foana tsy very zany ako na hoana ny hoe tsy hitako vetivety eo indray ka efa zany lazaiko anao zany tato foana ho azy za sady ny varavarana reto koa nge mivoa foana fa tsy hoe nidiko akory. Aleoko manginy teny sy anazava eto foana koa mantsy tsy ahita rariny eto mihitsy. De zany koa fa zao de atao atezitra ka ny zavatra kely tsy misy dikan'izany. Angamo za tezitra mandevitra fotsiny satria fantatro fa tsy anana ny marina mihitsy ka ahoana re? Za hoe nanafatra dada sy mama. Fa ahoana indray hony? Ka tsy zany rehefa nilaza tamiko izy mba handalovanao any efa oro volana manko ny tsy nandalovanao tany ntsony ka manao hony izy fa sao de nisaraka tsika. Mba tiany efa mandeha lavitra mihitsy koa nery miora ny sainy ray aman-dreninao zany. Angamora hoe tsy mandalo amin'ny foana de midiky zany fa hoe misaraka tsika olona miasa any ahy. Ka zany fa maninona tokoa moa zany ianao tsy mandalo any mihitsy na de be asa be taky ninona aza ve ianao de tsy mba hanana fotoana kely andalovana any. Fa sindry verinao fa moramora mihitsy aza ve ny asa ataoko isan'andro mba fantatrao moa hoe amin'ny fira vao mirava amin'ny riva de amin'ny fomba ahoana ny hoe andalovako amin'ny foana. De inona koa zao mampiakatra be anao amin'izany ka? Zany tsy hoe miakatra fa tokony mba ho fantatry ny ray aman-dreninao koa fa olona be asa raha misy fotoana ve tsy andalo any any. Fa inona koa ary mahatonga ny Rija ohatry ny hafahafa be zany tsy ohatry ny isan'andro mihitsy sa noho izy le marary de zany no mahatonga an'izany. De inandray zao mahavarina anao vetivety eo? Tsy hoe zany ry Rija fa mba mieritreritra kely momba antsika fotsiny Fa inandray hono zany nieritreretinao momba antsika? Ka tsy zany ry Rija fa mba mampieritreritra ihany hoe efa 3 taona be zao ve tsika niaraka nefa hatramin'izao mbola tsisy ninona vita ihany amintsika. De inandray zany tianao lasaina amin'izany sa efa te hisaraka amiko kosa ianao fa efa nahita olon-kafa? Tsy zany rery Rija fa aza de miteniteny foana ohatr'izany ianao Ka iza moa mahalala eno ihany ane teo ny teny hoe everindray aman-drenao fa efa nisaraka tsika. Ka angamo zany midika fa te hisaraka aminao mba miteny fotsiny raha ny tokony ho izy ane Rija de mba tokony hiroso amin'ny fombafomba maro isan-karazany amin'izay sika Zao ry miora avelao aloha andeha amin'izao ihany fa tsy maninona izao sika ane mifankatia foana moa amin'izay koa ry mba afaka mifampizaha toetra tsara tena tsy azoko mihitsy ianao ty Rija ka de iandry mandra-pahoviana foana zany ka. Iteo foana re zany ry miora sady naneto manana amin'izany koa rangamo everinao fa moramora mbola mila fikarakarana be dia be ne zany rehetra zany fa tsy hoe vita amin'ny vava fotsiny akory. Eno raha leo amin'izay koa andeha ody sady sao manelingelina ny fakanao aina koa. Ndry fa maika ho aiza sady indray ianao ty sa mbola misy atao? Zao vao tonga saina fa kay mbola misy zavatra atao any an-trano. De mazotoa ary zany ianao ko misaotra anao namangy. Tsy misy fisaorana ny amin'izany zay fa lasa ndry ary angatsy mba hanoroka akory sa tezitra? Lasa aloha veloma ianao. Veloma ary tezitra indray zao inona de tsy hitako ary efa manomboka makaleo mihitsy koa ny ataon'izy iny ka
mora tezitra amin'ny zavatra tsy misy dikany. Aiza vera ngah dia tsy maintsy mefarany fifamaliana foana ny resaka isaka izay mba miona kely. Tena tsapako mema mangatsiaka mihitsy mifoka. Tsy mahatsiaro azy tsony a. Toa ohatrany lasa lay vehivavy tao anaty nofiny foana ny ao an-tsaiko. Mba tena be olona mihitsy koa ity atsena ity ka. Marina raha mba misy andehanana mihitsy. Aleo aloha rangahy somary mandeha mafimafy. Rehefa mahazo an'ireo fiolanan'ireo fotsiny aho dia afaka. Oay, azafady. Tena voadonako ilay tovovavy Marina. Very latsaka amin'ny tany daholo hitany. Tena izay vao afa-baraka. Tsy nanina ve ianao raha matoa kely? Tena azafady fa tsy hitako mihitsy ianao moa ny olona koa tena mifanesika be loatrako. Tsy maninona ka. Efa pika ianao androaka andretetranao latsaka reto. Misaotra. Ohatry ny olona efa fantatro izany ianao ty olona ity. Iza moa? Ary variana be ny ianao izany e. Ka tsy izany fa ohatry ny hoe olona efa fantatro izany ianao. Fa tsy mety tadidiko mihitsy eo izy. Izany ve? Eno fa iza moa raha tsy mahadiso? Volana aloha nanarako e. Za kosa indray niritsy. Ay, dia faly mahafantatra anao ihany koa za. Za koa torak'izay. Fa izay aloha fa andeha kely aho mbola somary maikamaika ihany koa mantsy aho io. Andraso aloha e. Rovina mba afaka miona aminao? Fa ahoana? Mba tia resaka aminao fotsiny ako. Ay ve, aleo fa tsy maintsy hiona foana isika e. Dia rovina nefa izany. Aleo rehefa nilahatra indray no mpiona antsika. Izay fa veloma ianao. Volana. Tena lasa izy Marina. Fa iza Marina ry e. Dia ahoana ity Rija? Anga efa salama ny toy niakatra sady laka? Aiza lesiny dia hoe salama fa efa ela ihany koa ny nijanona natao an-trano tao dia aleo mba miasa amin'izay aloha e. Ny congé raiko raha teo koa moa efa tapitra. Kina zany aza lesy tokony mbola tsy hiakatra mihitsy elany e. Rehefa mbola tsy salama ela mako tokony mbola hijanona any an-trano ihany. Zo alama tsy zany. Za koa nefa tsy dia maninona ihany e. Sady mahakamo be koa ny lesy le mijanona lava ao an-trano io. Ay, ary andao aloha zany sika sy lahy voaka kely mba hitady sakafo fa tena nona be sady refina mihitsy alesy zany ka. Ndao ary. Za angamba lesy tsy hahinana koroko. Otry, fa ahoana ity? Sa efa voky ty ela? Tsy hoe izany lesy fa tena mbola tsy te hihinana mihitsy aho zany. Ay, fa zany aloha lesy raha mahefy fa zao misy zavatra tantarako amin'ny laty. Zavatra ina lesy zany? Momba an'le sipy iny ihany e. Le sipy hitako tao anaty nofy. Ay, le sipa miavonavona be hitantsika sy lahy teny amin'ny seza vato iny. Iny indrindra. Fa ahoana ity? Anga mbola manofy an'iny sipy iny foana laka. Tsy zany ka. Fa ahoana? Zao lesy ny fanena tamin'ny sipy iny an'ily ty tamin'ny sabotsy. Cause vely ty. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa nresaka kely fotsiny izay dia lasa izy. Izy koa nolaza fa maika be. Ay, dia hitany lam'izay zany hoe miavonavona be ny sipy iny. Hoy ela, tsy miavona izany lesy izy mifanohatra amin'izany mihitsy. Aiza koa fa ahoana ity? Sy mba tena miresaka be ny lafa tsy miavonavona izany e. Izy azany ity voadonako e. Ny fanesika loatra koa moa ny olona teny an-tsena dia tsy hitako izy dia voadonako tsina. Aiza koa lesy, dia tsy tezitra vizy tamin'izany ka. Izy aza sarika beko. Sipa miavonavona be iny ve lesy dia lasa ny lafa sarika. Tamin'izaho le nanantona azy iny ary na niara-habako azy tsy ho nivaliany akoriko. Dia tsy haiko aloha lesy. Olona sarika be no miresaka tamiko ary tsy miavona izany koa. Dia ahoana izany natao lahy tamin'izany ka? Ka nazara an'ily ty tsy nafantatra hoe izy mihitsy raha tsy efa dify izy. Mba nanenjika azy ihany asaika anontany azy saingy efa tsy hitako intsony izy. Nahenjana indray lesy zany ka. Dia nalaila zany laharany findainy sa? Anga moa izany tao an-tsaiko intsony e. Za koa aza ny hoe efa lasa izy vao tonga sainy e. Afangalo ty ela ty tsy sakafo indray. Toa ohatry ny loza antsika roa miresaka eto fotsiny ndraiky.
Ohatra ny tsy hihinana koa ngamba lesy aka. Fa ahoana ilany tsy sakafo e. Ny andro ny ty fatoandry. Ohatra ny efa vokivoky zany koa lesy sady efa namely koa any tamin'ny folo teo e. Zavatra kely tsy amin'ny épicerie fotsiny ngamba lesy no vidiko. Andrasy la vetivety lesy fa vidy tsakitsaky ho antsika tsy vetivety Ainganar la. Dia tena tsy mba nahalala ny antso mihitsy manko Rija, na mba nandeha nitady ataty, ary sao dia mba tsy tia antsony ary iny. Tsy maintsy za ihany zany mandefitra e. Tena tsy zakako izany tsy resaka amin'ny Rija izany. Ary aleo aloha antsony e, sady ao an-trano mihitsy iny izao. Andraso aloha. Ohatra ary maneno anie izany findaiko izany. Miory ty. Allo aloha raisina. Allo. Allo, Rija, manahoana ianao? Salama tsara ka. Enao manahoana? Salama tsara tsy manahy koa fa ny alahelo anao ny betsaka. Afangamony ianao io mba malahelo ihany. Reny azy ianao tezitra be tamin'ny keriko. Fa za ane tsy tezitra e, mbola maika fotsiny aho tamin'iny. Aikosa. Rija, makany aho rehefa eo endraso ao. Fanao ina ty koa ianao e. Ai, mba mamangy anao ako. Ka za ane tsy atoro miory. Fa hoaiza ianao? Andro tsy fiasana ane androany e. Ka zandry mira fa manana fotoanany amin'ny dokotera androany dia mbola ho any aloha. Mba andraso vetivety aho ary aho fa ho avy any dia miaraka tsika e. Ka za renefa ety an-dalana tsy afaka miverina intsony aho. Ianao koa zany. Aleo rehefa tolakandro iny ianao mandalo aty mety efa ato amin'izay. Eny ary mandalo ao ny aho zany zay. Eno rehefa aveo zany. Fa laharana koa ny tao amin'ny dokotera iny ka. Zany raha afaka atao raha tsy efa tamin'ny firy. Raha araka ny filazan'ny dokotera teo zany dia tena mbola tsy normal mihitsy mbola mila maneho fanafody sy ny traitement rehetra. Fa inona marina raha moa zany ny tena mahazo aty Rija. Volana. Manahoana ianao? Salama tsara. Tena nanaitra koa ianao ka. Azafady re tena variana be ianao Tsy izany rehefa nisy zavatra kely mba nahavariana fotsiny teo dia ahoana ry Volana, inona ny vaovao? Tsy misy ka any aminao. Mitovy ihany anie zany tsika ary andeha hoisa moa ianao zany. Avy namangy an'ilay namako tatsy dia andeha hody. Za koa zany indray avy tatsy amin'ilay dokotera tatsy dia andeha hody. Avy any amin'ny dokotera? Fa nga ianao marary? Zany hoe nisy fotoana kely fanaovanay fotsiny indray tao tena saika anjanona marina ny fitepony foko. Tena taitra loatra nahita azy avy tao aorianako tao. Fa tena tsara tarehy aloha zany raha vehivavy. Tena toa mihitsy angamb'izany antsoina hoe fanaperana izany ka. Ary toa variana be ho ianao fa misy inona? Tsy izany ny Volana fa mba saika mba hanasanao hiara-hiala etaeta miaraka amiko atsy fotsiny Zany hoe raha tsy mainka ohatran'ilay tamin'iny indray moa zany ianao. Tsy maninona izany ka. Sady zara teo koa tsy mainka Zany andao ary. Tena misaotra betsaka Rija. Tena voky loatra mihitsy tamin'ilay sakafo nividinao teo. Tsy misy saorana re zany Volana. Zavatra kely dia kely iny koa ve. Za raha misaotra anao nanaiky ny fanasako. Fa zay aloha Rija, andeha hody amin'izay fa misaotra betsaka anao. Fa andeha hody ahoana sady koa ary ianao Angay ianao mbola maika indray. Zany hoe tsy maika fa aka zao nina moa raha mba miaraka kely miala voly tsika. Ianao raha teo koa moa zany tsy maika ihany koa. Ka sao dia manahirana anao nefa zany. Tsy maninona zany. Zany aza zao ny tena fifaliako.
Ka hoana mazoto ianao? Eny ary fa za tsy afaka mijanona riva be a. Aza matahotra ianao fa tsy mijanona riva be akory tsika. Ka aiza aloha no tianao ilay atsika? Any amin'izay hitanao fa mety ka fa aza atao lavitra be fotsiny. Andao ary sady tsy andeha lavitra koa ny atsika fa aza matahotra ianao e. Fa mba mahafinaritra koa ty toerana nitondranao aty izany a. Tianao ihany ve? Ie, tena tiako ka tontolo toy izao mihitsy ny tena mba ankafiziko. Zany hoe toerana efa fahalehako hatramin'izay mihitsy izy ty. Ety mba afaka kaina sy fialako voly rehefa reradreraky ny asa iny a. Anisan'ny tena tiako mantsy ny toerana ohatranytony. Zany tena tsapako tsy mahazo amin'izany mihitsy aka. Tohatra ny misy hery manosika amboraka amin'ny fitiavako zany. Nefa tao tsy sako aniny ilaza azy an'izany. Dia ahoana re? Ola zaiko ve? Ary farina be ny heridy izany fa misy iny. Anka aty zany fa misy mahalasa kely ny saiko ary volana. Fa zavatra iny izany azonao ambaramiko ve? Zany hoe azoko lazaina anao ihany izy fa ahoana lazao e? Mino anao a? Andray tena tonony akaikely marina. Tena ohatrany tsy ho vitako ny laza amin'ny fitiavako ka tena mitomby ihany izany tahotra izany. Fa tao mangina ianao e. Mihaino anao ny eo ahy e. Volana tena tsy haiko akiny hanambara azy aminao. Fa tsy hainao ahoana? Nga zavatra sarotra be zany. Tsy haiko e. Tsy haiko hoe sarotra ve sa mora fa ny azoko lazaina anao fotsiny dia hoe tsy haiko ny hanambara azy aminao. Eny ary alahelo tsy ambara hafanao ny zaka ny tompony ihany. Nefa na izany aza dimy fa efa mpinamana ny asika e. Ary aleo amin'izay aloha ary izy andeha hody fa efa mitelon-dratolakandro zavaka izao a. Tsy afaka mijanona ela ty a. Ty andeha sady kosa ve volana? Eno a. Aleo andeha fa manaraka indray sika mana raha sitraky mipandahatra. Aleo ary fa terika ianao e. Sady lalako ihany koa moa iny. Oka izao ka. Oka izao fa aza terinao izany a. Fa ahoany? Aleo manaraka ianao manatra fa ny anio aloha velao andeha irery ka sady tsy iray lalana koa ny asika e. Ianao mbola hiverina any amin'ny lalantsika teo fa za tonga dia eto ny manitsy. Ka tsy maninona re zany. Manatitra anao aloha dia miverina indray avy eo. Oka hoa. Tena marina e. Sady aleo amin'izay andeha ka. Veloha Rija. Volana. Andraso vetivety aloha. Rija, maika aneo za e. Maninona ny tanako ny tazominao? Volana. Tiako ianao. Izay ny saika olazaiko anao teo. Ty aho hoe ianao? Zany. Za izay olona mbola tsy tena fantatrao akory ny itorianao fitiavana. Volana. Na dia hoe vao androany aza ny resako taminao. Ny fitiavako anao ane ohatrany efa ely ary ohatrany hoe enao mihitsy nandrasa ny fitiavako. Volana, mba afaka mamaly fangatahako ve ianao? Mbola tsy androany izany Rija. Aleo ny fionantsika manaraka. Dia roviana indray izany sika ninoany? Aleo ary amin'ny larobia. Amin'ny larobia amin'ny 12 atoandro. Eto fotoanantsika. Izay fa mandra-peo ny Rija. Tena lasa niazakazaka be izy marina. Vetivety didily tsy hitako intsony. Ary mba mahagaga koa tamin'izany mihana ny tanany teo ka. Ohatrany hoe mimangatsiaka izany ny tanany. Ary aleo koa aloha mody amin'izay ka fa ariana mitsatoka mandeha veritreritreto fotsiny. Zany lesy mahefa. Zany ny zavatra nitranga tamiko omaly. Tena enjana indray le zaniko. Dia amin'ny larobia indray zany nareo vao eona? Eny lesy. Sady fotoana andrinesako mivaly teny ihany koa io e. Dia ahoana lesy zany momba anareo sy miora ka? Isa ranolava zany isa ahoana? Miora. Amin'ilay sy miora zany lesy angamby efa tsy anjara intsony. Efa ela ny lesy any saika isaraka taminy. Hitako tsy misy fitiavana tsy lesy eo aminay. Indrindra moa zany fa amiko.
mba tena enjana mihitsy le samy fitiavan'izany ka miorana ely ty efa niaraka tamin'ny lahantaona maro e. Volana lazaila ty indray nefa mbola tsy misy ray volana akory nahitany lazy. Sa zay le hoe nahita ny akanga tsara soratra ka nanariny akoho tamatrano. Tsy hoe izany lesy fa zao ny fitiavana dia zavatra tsy aposana. Tsy voatery hoe ny olona niaraka tamin'ny lahantaona maro akory ny tsy maintsy ola zavadiny lahy. Mety ilay vohitany lahomaly ohatra. Mety anjara lesy ny anay sy miora volana ny anjarako. Dia ahoana zao ny fomba ilazany lahan'izany amioraka? Dia mety anaiky an'izany koa ve moa izy? Ka ahoana lesy izy ny tsy anaiky a? Tsoroko amin'ny fotsiny fa tsy anjara ny anay dia zay. Satria ny fanambadiana tsy misy fitiavan'izany koa ve lesy tsy toy ny otriny hoe efa azo morotevana ihany a. Fa ialahy zany tena efa tsy tia azy mintsony. Marina lesy dia mifoko mihitsy ny otriny tsy mitepo amin'intsony a. Efa tena lasany amin'ny volana daholo ny foko sy ny fitiavako ray amanontolo. Dia ahoana moa zany ity raha tsy manaiky an'lahy akory volana? Andray kosa lesy dia tsy mba sanatriavin'ny lahy akory ve ny tenin'ny lahy? Ka iza lesy no malalako? Azoko antoka lesy momba ny volana. Raha ny fetsiny sy momba azy rehetra aloha dia manambara fa tia avy hatrany izy. Ny vavany tsy tia vaky amin'ny keoneo fotsiny eny e. Niandrariko ary tsy miora ve lesy ty tamy fanena amintsika ty? Ohatra entiko tena izy mihitsy ty. Ary ohatry ny aviavy be mihitsy ane izy zany. Fa ahoana moa Rija dia mifametrapetraka ohatr'izany? Milamina aloha ianao fa inona tia mivadravadra be ty e. Tsy misy araba tsy misy ninina fa tonga dia aviavy be avy amin'ny fotsiny. Fa milamina ahoana e? Za zany adalanao no atonatonanao any aminareo amin'ny fotsiny nefa ianao tsy ao akory. Ka ianao anie tsy misy anazavana mihitsy e. Mba enoy aloha. Ka inona indray ary milazainao e? Amin'ny maraina miantso anao milaza ianao fa tsy ao. Mba hiaraka aminao indray milaza fa hoe efa lasa. Manome fotoana indray ianao hoe tolakandro nefa rehefa tonga any tsy ao akory ianao. Fa inona mihitsy ny tianao ty atongavany? Ka tsy tafotany ania iny tolakandro iny e. Mbola tsy maintsy nisy nalehako rehefa avy tany amin'ny dokotera. Za alina be mihitsy vao tafody tao an-tranoko. Dia maninona nefa ianao raha mba niantso ana nandalo tany an-trano fa tsy tany dia niletika tany? Za tonatonanao any aminao any fotsiny. Tena tsy nisy fotoana nanaovana izany tsony re ary miora. Zavatra maika anie nalehako tany. Za ry jazarebirebenao amin'izany tsory fotsiny hoe mbola ty ahy ianao io sa tsy? Io indray ianao ry miora le mila vaniny Ka tsy rarahako izany e. Lazao amiko fotsiny izay tena tianao atao dia vita. Za koa anie mba mahalala leo ry Rizy e. Tsy hoe miditra amin'ilay resaka reo ary izy roa. Fa manina raha ny an-trano miresaka sy mifanazava fa ety an-dalambe ty ve toy izao? Efa leo ary maefa. Ary tsy mila makany an-trano izany koa fa ety ihany dia mila mazava ny resaka. Ka zao ary satria moa nefa tsy mety halamina ihany dia zao. Ianao koa moa efa nilaza ihany fa hoe leo. Noho izany dia aleo angamintsika mifampijodrandro miora. Satria na za koa raha dia efa leo an'ity ataonao mora teza lava amin'ny tsy misy dika an'ity. Maninona? Zany moramora aminao ery no miteny an'izany Mba fantatrao moa hoe firy taona no nadalainao teny foana dia amin'izao fotoana izao ianao mitady ny alamaina fotsiny. Azafady Ka zay e. Sady mety efa tsy anjara koa rangany amintsika. Fa inona mihitsy moa zany ny veveranao aty e? Telo taona ianao nanadala teny foana dia rehefa nahita ny tianao any ianao dia mora aminao ery no miteny amiko hoe aleo misaraka. Efa zay e. Tsy misy azoko lazaina aminao ohatran'izay tsony. Efa zay ny ataopoko. Sady mbaiko ianao andehanako e. Mbola maika koa ka tsy andany fotoana aminao eto. Tena vitanao tokoa manko Riza ny nandao vitanao na mafy ireo taona maro lasa ny rahantsika. Navelana ho tantara fotsiny ireo fotoana mamy arahana. Tsy maninona fa ho zakaikina dia mafy azy. Mety ho sarotra ho any nadinanao nefa tsy maintsy ataoko izany. Efa mba nanandrana ny alana inona tany aminao ihany amin'ny saingy tsy nampiova ny hevitra ao izany. Ny any sisa azoko atao ngamba dia miezaka manadinanao na dia ho mafy azy izany. Dia mandra-pahoviana nefa. Fa izay ihany koa ary volana efa ho
atsasakadiny azy zay miandry to amin'ity toerany ity nefa mbola tsy hitahina hatramin'izao. Mba hanahoana reo valiten'ny sipy iny amiko mety mba anaiky ny sanda dia sanatritiko dia raha tsy anaiky tokoa moa izany izy dia mba ahoana ny amiko tsy izay vao tena loza ny anjoana fa naninona tokoa ary any tena lasa tara be amin'ny sipy iny dia nefa saika tsy maharainako mihitsy ny andro ohatran'ireny hoe efa mataona n'ireny izany ny andrasako an'ity alarobia ity. Manahoana ohatra volana lasa fahazaranao koa tia manaitra atyka izany raha tsy saika nijanona mihitsy ny fitepomboko. izany ve azafady ary ianao koa moa variana loatra ka tsy nahita nahatongavako teto. Tena tsy reko mihitsy aloha nahatongavanao teo e. Fa ahoana koa ary izany tsy hitako mihitsy ny nahatongavany teo nefa izy efa mijoro eto amin'ny loko no hitako. Sa mety variana loatra dia tsy tandrotandroko. Eo io indray fa lasa vinany fa misy iny tsy izany ka izany hoe mahazo toerana aloha ianao e. Eny ary fa efa ela nga ianao niandry ateto. Efa elaela ihany ka efa atsasakadiny angamba izay. Izany ve ka ianao kosa anie izany tonga aloha loatra e tamin'ny 12 volana eny fotoana nomeko anao e. Fa mifiry tokoa moa izao e. Ohatra tena 12 rakatroka mihitsy ary maro-potoana be eny ianao izany. Za zany efa tamin'ny 12 sasany dia efa nijajirika tetiko efa tsy maninona aleo ny hono tonga loatra izay tary izany fa nga hoe ianao ty tsy mba mangatsika mihitsy ry volana atao iny robo tsy manify iny foana ny hitako ianaovanao nefa nie ny andro ka mivadibadika be zao zao tena mangatsika be mihitsy. Ka tsy mety mangatsika izany sady tsy mety mafana koa. Sady tsy mety mangatsika ny tsy mety mafana ahoana koa izany. Izany sady aleo aloha izany ho any somary maimaika mantsy fa ianao koa dia maika foana efa mba fotoana fanomezantsika kosa ny androany. Amin'izao aloha zary izy tsy maintsy maimaika foana fa mbola ho avy ny andro tsy ho maika intsony dia afaka miaraka foana sika. Tsy azo kokoa izany ka lazao amin'izay izay resaka hoe tsy dia manana fotoana ela be manko ako. Ka nga moa tsy ianao no manana ho lazaina amiko izao e. Mivaly teninao anie tena atom-pisiany izao fionatsika izao ry volana. Tokoa moa ka zao ary amalanao tokoa andro saingy ahoana ry volana. Saingy tsy maintsy mbola manontany anao aloha apetrao ary fanontanianao fa mihainao e. Ka zao ary firy izay ny olona nitoriana fitiavana ohatr' izany. Ka raha ny olona nitoriana fitiavana izany ve moa efa nisy ihany ka saingy fitiavana tsy matotra anie izany mba fititianan'olo tena fotsiny. Dia izao ataonao amiko izao koa izany tsy matotra fa fititianan'olo tiana fotsiny. Tsy izany ka fititiana matotra sady ahafao apoko mihitsy no atolotra anao ry volana ary tsy vazivazy na sangisangy izany fa izay tena atao anatiko mihitsy anie no nolazaiko anao e. Dia ahoana ary ninoko an'izany e. Afaka porofoko aminao izany ka vonona ny akafady anao ry volana vonona ny tondranao eny ambony alitara ary mbola vonona koa niaraka aminao mandrapatapitry ny fofonaiko. Mandrapatapitry ny fofonainao? Eno vonona niaraka amiko mandrakizay izany ianao? Eno aina ny fetra ary tsy hanan'olo-kafa fa tsy ianao izany koa mandrakizay e. Dia firy amiko izany ny olona efa nomenao toko ohatr'izany ka. Volana eny fantatro fa makatoko be amiko ianao fa zao aza matahotra ianao ry volana tsy hamatika na anadalanao fotsiny izany fitiavana matotra natolotra anao ka ny andro izay valiteninao e. Ka zao ary raha tena vonona ianao no voady sy araka amiko mandramaty ary tsy hivadika amin'izany dia volana tsy reraka mihitsy hamerina an'izany na dia ho mandrakizay ary tiako ianao ary vonina niaraka aminao mandrakizay ary tsy hivadika amin'izany aina ny fetra. Ode Rija ao ihany velahy
Tonga de mandro lesy fa tsy midy io a. Dry ro aiza maraina koa ela ty to efa miomana fatratra erika. Ela marina. Zany hoe misy fotoana kely vonjeko zay izy de mba miomana maraina kely aloha. Ary lasa aloha no aiza vao maraina. Ka saika iantso an'la mihitsy anie za io zao e. Faona ty? Ohatra fa ngady lafa androany anie le fotoanantsika akatsika mitsama an'le fiarany amin'ny garazy. Etiko moa nisy an'iny. Tena adiniko lesy fa miala tsiny. Za zao efa nanana fotoana raikitra ndraiko. De tsy afaka ndray zany la zao. Ka tena tsy afaka indray lesy a. Mba mandehana rery aloha la androany. Manaraka tsika mitsamy miaraka ihany. Le ty ela kosa rangatsy. Efa ny fotoana fanarahana kosa vely esy. Tena miala tsiny lesy ba inona. Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy koa anie le izy. Fa ho aiza nefa ela ty. Etiko moa mbola tsy voalazako tam'la. Azao lesy. Andeho any amin'ny volana lesy io a. Volana? Fanga. Lesy. Efa namana moa ela de tsy anafenana ninina tsony. Miaraka lesy zay a. Ary tena fiarahana matotra fa tsy sangisangy akory a. Afika ala miora. Fa nanaiky ala zany izy. Ka efa hoe zaniko. Nanaiky niaraka amiko ihany izy. Androany sao zay mifanao fotoana de mba andeha hitsangatsangana kely. Ay ve lesy. De tena nadaboka latanteraka zany momba miora. Ka efa reny tany lahy reny lesy a. Tsy misy azo antenena tso lesy ny aminay. Aleo samy misy ny safidiny. Sady efa tsy anjara koa aniny inay. Mety volana nanjarako fa tsy mira velively. Ay ka ro vinariny arô zazy. Toko mba tondrahana kely kosa zany. Sahoana? Andraso so aloha aza maiky. Andraso fa ho resako izy de mba sina fety kely aloha rehefa mifarany herinandro io sahoana. Mety zay ka. Sady mba anaovana présentation koa lesy. Ka zay anio a. Ka zay lesy aloha. Sao de ho taraiky aty koa ako. Ela zany efa tsy afaka raha teo. De mbola mamerina amin'ny fialatsiny ihany lesy ba inona. Tsy manina lesy zany a. Mastola de mandram-peona indray. Tsy maintsy any ampiasana amin'ny latsanay indray moa zany tsika mitsama vao ionako. Ina fa de misora betsaka alina. Mba za koa reny lesy efa hiala mihitsy rehefa kelikely eo e. Veloma lesy. Ary leo am'izay koa aloha iomana fa sao de taraiky eto ka. Volana manko ohatry ny olona mari-potoana be zay ihany. Volana. Ahoana Rija? Afaka venora mba hoentiko miaraka amiko amin'ny farany herinandro. Fa misy inona? Tsy de hoe misy inona rehefa mba misy fety kely karakara ilay akamako zay amin'io a. De manasa antsika izy. Raha afaka miaraka amiko moa zany ianao e. Fa fety inona nefa zany e? Ka tsy zany fa vao nahazo fiarany le ry zay e. De sady anao roa zazy izy de nanasa antsika. Sady mba hanaovana amin'ny fifankafantarana akory e. Fa namanao iza nefa zany? Any izy ihany. Alefa tsy maintsy mbola ho hitanao ihany izy amin'io. Ary sao de imahefa? Fa nga fantatrao izy. Ie, fantatro tsara izy ka. Fa ahoana mifankafantaranareo e? De mahafantatra anao koa zany izy. Tantara lava be ny amin'izany e. Mbola ho fantatrao ihany. Ary ny amin'ny hoe mahalala ve izy zay ny tsy haiko. Ahoana koa ary zany? Mahafantatra azy ve ianao de tsy tokony hahalalanao koa izy? Ka efa ela be ny zay ny ona farany ka tsy haiko raha mbola hatadidy ahy izy na tsy. Ary tsy Rija ary ve izy pitidy zany. Tena izy mihitsy ka. Ary ohatry mitendreriny le daly zany. Sady amin'izay ohatry ny tena misy olona miresaka amin'ireny. Aleo rangahana tonana. Rija, mba endrasiko eo aloha fa hiditra ato amin'ito trano fivarotana ito vetivety a. Fanao inona koa ianao e? Ary maninona ary miaraka ao? Misy havanay izay ato. Andraso eo vetivety aloha fa mbola tsy tiako hitany ianao. Lasa miandreo eto avelany eto zany. Fa ahoana mihitsy ary zany. Jereo fa mitsatoka eo alohan'le fivarotana io indray le ry. Sady amin'izay to mbola mitendrery ihany. Aleo mihitsy loha antsonaka. Rija! Raha maefa marina. De ahoana ary bainina? Fa ahoana indray le tia la mitendrery tia. Fa misy inona? Otre, fa mitendrery ahoana koa ary? Ka ina ary nataon'lahy eto ka? Miandro olona ako. Fa iza zao ny andrasan'lahy eto?
volana lesy lasa nitro amin'io trano fivarotana io izy dia miandry azy eto aloha tara kely lafa voato mihitsy izy lasa niditra ao. le tia efa elany ihany litiany nahitazana lahy teo fa tsy nahita volana teo zany aka. Teo lesy izy niaraka tamin'ny teo foana izy fa helangamba no tsy nahita. Lasa nitsofoka ato amin'ity tranombarotra ity izy. Mbola ivoaka izy fa andraso tonga dia atao eto amin'ny présentation. Sady alakorana olona ty lazay fa olona fatana ony. Fa fatana honako. Dia izay indray aloha tsy haiko milaza fa hoe mahafantatra ny lafotsonony izy na ny anaranlarany ely ty efa fantany. Fa honako ary zany zary mbola tsy nahita ny sipiny akory raha tsy vao tamin'ilay teny amin'ny seza vato iny. Ary sao dia efa nifaka izy azy iny efa nilazaiko tamin'ilay iny hoe niavinavina be tsy miteny mihitsiko. Ny mety amin'ny lala izy zany dia miandry azy eto mihitsy. Fa marina ve fa ao izy? Efa hoe ao izy ho ah. Raha efa nandinika ana elany ela tokony efa nahatazana azy. Teny efa hatry ny ery alavitra ery mihitsy any natazana lahy fa tena tsy nahita na izaniza mihitsy ahy. Ela nyteny ray zao nitako teoko. Izay ny antony natonako ny laly ty. Fa olona zaiko amin'ilay impira ary vao ino ihany ela io efa eteo ahy izy. Andrasana efa ivoaka eo izy zao aleo aloha lesy andeha. Mbola somary mamaika koa amantsiko. Mba sendra nandalo fotsiny aho dia inona tazana ny lahy iny. Faiza marina moa ela io zao saika hitady an'ity piesy ty lesy aho. Ty manko no mbola hosoloana amin'ilay fiarako. Dia izay lahy nitady an'iny. Tsy maintsy hoe ny be horirika ihany alesy vao hitako. Ka mazotoa lahy. Elahy moa ty tsy mety hiandry amin'ny volana eto akoriko. Mety hivovoaka eny eo izy ho ahy. Lelesy amin'ny manaraka tena mbola mahimaika koa ako. Angamona re tsy ho any aminay ihany amin'ny farany herinandro efa nlazaiko izy ka miaraka any any zay fa tonga dia ataovy milay tsara. Aza matahotra elahy raha nieritreritra ary anie dia mba hiaraka ivoaboaka kely mihitsy sika. Ny fiara raha teoko moa efa misy nefa moa miankina aminareo ihany io mety ho tsara zany ka alefa ilazako izy raha pitsika sy lahy miresaka ihany rehefa ny ampiasana. Eny ary lesy dia raha pitso indray zany veloma elahy sady sao dia tsy ahita an'ity zavatra io dia tafity tokoa ako. Eny ary lesy mazo toa elahy za aloha mbola hiandry amin'ny volona reto. Aleoko mandeha fa raha riza tsy ino zay ho lazaiko mihitsy ka tena tsy mba nahatazana olona teo mihitsy amakoko. Nefa izy dia manizingizina ny fa hoe nisy an'izany volan'izany hony teo. Tena tsy mahatokilolo mihitsy ka jereo fa tohatra miresaka amin'olona indray ty izy sady amin'izay tohatra ny hoe misakambina amin'olona zany. Jereo ani raha tsy any amin'ny daholo ny mason'olona ary sao dia mba marary ary raha ritsy ty ary mba elery eny eo inao tiry volana atao anatiny tao za verangany jajery kela be teto fotsiny ka mbola beresaka be ny le namako tao efa elaela ihany koa mantsy zay rontsy ny aonako. I maefa zao teo tsy nahandro anao dia lasa maefa nga teo izy eno teo foana iziko fa efa niresako taminy angely momba anao dia nilaza izy fa olona tsy mahalala anao zany mihitsy hony izy. Ka nory malala be ny zany efa ela be ny azy ny tsy niresaka tamin'ny farany dia mety tsy adadidy atsony izy raha tsy hoe miona indrenga zay. Ka le amin'ny farany herinandro ny enareo zany miony amin'izay angamba ianao vao adadidy tsara. Ka ny momba izay mihitsy ny ery zany saiko resahako aminao mety tsy ho afaka mantsy amin'oko. Ohatray fa hoana indray ry volana ka nilaza tamiko vao teo indray ny ele namako fa misy zavatra maika ilany ao ny amin'ny farany herinandro dia mety tena tsy afaka mihitsy fa nga dia tena zavatra goavana be tsy azo elana mihitsy zany. Ka tena zavatra tsy azoko elana mihitsy ane leo riza mba hemitra manaraka zany endrarako. Natolotry ny malagasy Gypsum sy ny Excel radio anareo teo ilay tantara mitohy nampitondraina ny lohateny hoe sakaizana velo. Fizarana voalohany. Tantara nosoratany Diariasina fanala. Ireo anomehana ny tantara Yanja Safidy Razafiarimanana Milasin-draozy Diarasina fanala ary Naterana Tsongaina. Nandray feo Adela Rarso. Mikirakira amin'ny lafiny ara teknika Citoyen Natsa. Nanatonto